Ny mety ho tetry ny andro eny Andramasina ny Sabotsy 12 Jolay 2020 amin'ny 9 maraina hatramin'ny Alahady 13 Jolay 2020 amin'ny 9 maraina. Mbola hikorotana hatrany ny toetry ny andro eny Andramasina ao amorontsiraka atsimo andrefana, atsimo ary atsimo atsinanana iray manontolo noho ny alin-drano avy any atsimo sy atsimo atsinanana. Ahery arak'izany ny ranomasina. Manan-kery ity filazana fampitandremana momba ny alin-drano ity manomboka ny zoma hatramin'ny rapitso Sabotsy 12 Jolay 2020. Ho sarotra arak'izany ny fifamoivoizana ary mety hisy ny faharendrehana eny Andramasina. Fampitandremana miloko mena avokoa andreo morontsiraka rehetra voateny teo, 2 hatramin'ny faingo 5 hatramin'ny 3 metatra ny haavon'ny onja manomboka any amin'ny tanjona bombaomby hatrany farafangana fa hatratra 3 na 4 metatra kosa eo anelanelan'ny farafangana hatramin'ny Morondava. Entanina arak'izany ny rehetra mba hanaraka ny toromarika omeny manam-pahefana isa tokony. Ho amorontsiraka atsinanana, tanjona bombaomby hatrany amin'ny tanjona Angotsy, anorana miatoato. Ho avy atsimo na atsimo atsinanana andrifotra ka ho 9 hatramin'ny 7 km isan'ora, hatratra 5 km isan'ora any avaratra Sambava. Anonjabe na herin-dranomasina ary ny haavon'ny onja dia 2 hatramin'ny 2,9 metatra. Hisy ny alin-drano avy any atsimo atsinanana. Ho an'ny tanjona Angotsy hatrany Mahanoro, anorana miatoato. Ho avy atsimo atsinanana andrifotra ka ho 7 hatramin'ny 20 km isan'ora, hatratra 7 km isan'ora indraindray. Anonjabe ny ranomasina ary ny haavon'ny onja 2 hatramin'ny 2,5 metatra. Hisy ny alin-drano avy any atsimo atsinanana. Ho amin'ny Mahanoro hatrany Taolagnaro dia anorana malefaka. Ho avy atsimo atsinanana na atsinanana andrifotra ka ho 9 hatramin'ny 7 km isan'ora, anonjabe na herin'ny ranomasina ary ny haavon'ny onja dia 2 hatramin'ny 2,9 metatra, hatratra 3 metatra any atsimo farafangana. Hisy ny alin-drano avy any atsimo atsinanana. Ho an'ny Taolagnaro hatrany amin'ny tanjona Vohimena dia anorana tandrifon-drahona mahalana. Ho avy atsinanana andrifotra ka ho 20 hatramin'ny 40 km isan'ora, ahery ny ranomasina. Ny haavon'ny onja 2,9 hatramin'ny 3,5 metatra ary hisy ny alin-drano avy any atsimo. Ho amorontsiraka andrefana, tanjona Vohimena hatrany amin'ny tanjona Akabo, anorana tandrifon-drahona any atsimon'ny Toliara. Ho maina kosa any Ankafa. Ho avy atsinanana na atsimo atsinanana andrifotra ka ho 20 hatramin'ny 50 km isan'ora, anonjabe na herin'ny ranomasina ary ny haavon'ny onja dia 2 hatramin'ny 3 metatra ary hisy ny alin-drano avy any atsimo. Ho an'ny tanjona Akabo hatrany amin'ny tanjona Vilanandro, anorana tandrifon-drahona vao maraina amin'ny morontsiraka Melaky. Andraona amin'ny Sitokotoko kosa any Ankafa. Ho avy atsimo ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 17 km isan'ora, adimy mpanonja na anonjabe ny ranomasina ary ahery izany any atsimon'ny Morondava. Ny haavon'ny onja 1 hatramin'ny 1,5 metatra ary mety hatratra 2 na 3 metatra any amin'ny tapany atsimo. Hisy ny alin-drano avy atsimo. Ho an'ny tanjona Vilanandro hatrany Analalava dia mety anorana tandrifon-drahona indrindra ny amin'ny takariva sy ny amin'ny alina. Ho avy atsimo na atsimo atsinanana andrifotra ka ho 9 hatramin'ny 20 km isan'ora, adimy mpanonja ny ranomasina ary ny haavon'ny onja dia 4,5 hatramin'ny 2,2 metatra. Analalava hatrany amin'ny tanjona Bobaomby dia anorana tandrifon-drahona ny alina sy ny voamaraina, indrindra manodidina ny Nosy Be. Ho avy atsimo atsinanana andrifotra ka ho 7 hatramin'ny 20 km isan'ora, hatratra 7 hatramin'ny 15 km isan'ora kosa manakaiky ny tanjona Bobaomby. Ho tony na adimy mpanonja ny ranomasina ary ny haavon'ny onja 4,3 hatramin'ny 2 metatra.